Orange, eo anilanao. Tonga soa daholo eto amin'ny zanam-pandaharana faharoa any fandaharana Zapare. Androany tsika dia ahita hoe tena sakaizatsika amin'ny fiainana andavanandro ny fampiasana an'ireo hoe servisy Orange. Tamin'ny zanam-pandaharana farantsika dia afaka nahita anireto namantsika reto, nisan'ny antsa, nisan'ny cristolin, nisan'ny andoniaina, dia hitsitsika teo hoe ohatry ny ahoana ny fampiasan'ny zareo ny tolotra Orange Madagasikara amin'ny fiainany andavanandro. Araka ny hitantsika moa tsy voatery hoe ho amin'ny foana izany hoe connecté zany, fa eo ihany koa ny fahaizana mikajy ny fotoana ary ny hoe inona ny priorité ary ny farany kosa dia ny hoe ahoana ny fampiasana an'ireo fitaovana numerika. Ka inona indray raha ny mety hoe sedrain'ireto namantsika reto anatin'ity zanam-pandaharantsika manaraka ity, izay mihitsy no mandeha ho arahantsika. Dahory. Ny asa ao an-trano sy ny fikarakarana ny fianakaviana ary ny fiantrehana ny mety tsy ampoizina ho any antsa tsy misy ny fotoana very. Somary sendra fahasahiranana be satria nisy sy imprévu maromaro ny ainako. Ny lavany be njato telefony etsy andaniny tsy maintsy jerena ihany kokoa. Misy miantso etsy ny kilany ny asa ataoko tena maro dia maro tokoa dia lasa very fotoana be amina zavatra tsisy dikany. Lolo indray tena ny bebe fa tsy vitako soa fa za mbola be rarabe dia bebe mba mitazana indray. Mbola misy an'ity facture ny jirama ity tsy voaloko koa. Tsy mianatra fotsiny ihany i cristolin, tsy maintsy connecté foana izy hiantrehana ny asa sy ny fianarana ataony. Ireo tolotra Orange sy ny application fitantanana tetika asa dia mandamina tsara ny asan'ny cristolin ary mahomby izany manoloana ny tampoka izay mety hitranga. Allô? Ay, ilenareo meky be ilay izy. Ay, ok ary. Fa jereny namako vetivety asaiko magnantso anao dia magnantso anao izy avakeo. Allô? Ya, hitanao hoe misy clientsika mila écran plat alefa tamatara. Dia alefako aminao vola avakeo. Ok. Kasitra. Rehefa misy commande marobe na resaka réclamation io na commande urgent na ohatra hoe misy client vaovao zegny miantso tsy maintsy mitady vahaolana malaky zay ary zay zavatra zay mba hahatonga ny client-nay ho afa-po ary hatoko manana confiance tanteraka amin'ny morakôly ary zegny mihitsy mahatonga zaho tonga dia mandray ny appel na hoe miantso ny namako mpiara-miasa satria mpiara-miasa aminay zegny maro. Miaiky andoniaina fa tena ilaina ireo fitaovana digitaly, fa kosa mila fotoana ny mandray sy mizatra izany. Miditra an'ilay application DS 144. Alitra tsika vahoaka ty ilay araka. Nathan? Azafady ange lesy Nathan. Mona mo lesy Nathan les applications les tan là.
avadika offre toreny tatabe hitany tatabe miditra atao amin'ilay application le hoe dia teo tiro re teo jerevako anazy anao valazy eto za satria ohatrany be option be ilay zavatra dia niantso any Nathan ilay zavikely ato hoe ahoana ilay sy tia Nathan dia tonga ilay dalana anavy a dia voavaly izy izany hoe indraindray izany atody fakana amin'ilay fahasarotana kely amin'ny fampiasako an'ilay izy isan'andro a ho haiko ity haiko ary mampiasaiko isan'andro ity tsinonako dia tafavoaka miaraka amin'ilay izy eo ihany a. Hitantsika fa tena hoe samy manana ny fanambiny amin'ny fiainany sa ahoana? Tena izany mihitsiny izay tanteraka ilay izy ihany tena mahatolaka ganahy dia hoe ilay teknôlôjia afaka manampy nefa mila haiko nefa mampiasa azy a. Tena izay tokoa. Dia izay zany no andeha hojerentsika izao a ohatry ny ahoana ny fampiasana izany teknôlôjia izany a rehefa sendra ny olana ndahoary. Mitady fomba tsara kokoa hitantanana ny fandaharam-potoana ny antsa saingy tsy mora nefa izany. Ça va? Ça va Andy? Tu vas? Tsy mba mipetraka mihitsy mba hanaovan-javatra ka. Akio mba mipetraka amin'izay. Zato mahasavy hitaka anao zato anaka dia ohatran'ny sahira ambely loatra ninona. Tsy mety milamina ilay raha ataony nefa sao dia mba misy torohevitra. Zaranao ara misy an'iny téléphone iny mahazo tombontsoa be mihitsy anie nareo amin'izao e. Ataovy anaty téléphone ny emploi du temps maraina, atoandro, hariva, ny programme rehetrarehetra. Io neny ao fa dia Nindray aho tsapako hoe tsampinay ny tontolo andro anankiray anateterahako ireo asa aman-draharaha ao an-tokantrano da aza mila vanina isan-daniny raharaha tsy maintsy atao isan-kilany sy dia sahira anao hitako hoe tsy ampy mihitsy indray andro tontolo anaovana izany rehetra izany kanefa sofa nisy an'neny. Miaraka amin'ireo tolotra orange sy ny application fanendrana fotoana milamina ny andavanandro ny antsa tsy misy ny fotoana very. Loko izy aloha andeha nasafidy avelako amin'izay ondria. Any io ndry hipetraka tsara eo a. Mahatsapy Kristolin fa mila fandaminana fotoana matipaika ny mitantana tetika asa roa miaraka. Miarabanao tompoko. Ke mbola tsy tonga mankolina regny. Andraso re, andraso fa verifieko mbola hierigny anty chauffeur zaho dia izy avake mierigny mirapela anao. Raha président. Natsahiragny. Karaha menomenogna regny mba ilaigny telefôny mipetraka avake misaorina. Ino problème? Zegny mihitsy ny zavatra somary santsahiragny tsy zaka mijery zavatra jiaby telefôny ndraiky magneno entagna ndraiky ela tonga regny misy zavatra imprévu zegny dia za zegny mbô saika mbô mangataka conseil vitsivitsy raha ohatra hoe possible. Ny atao amin'ny sehatry ny fandraragna zegny tsy maintsy misy ary azo lazaigna atao hoe vady mihitsy le problème. Raha ohatra misy problème dia tsy maintsy solution zava fa tsy voatery hoe andeha atao iamorogna amin'ilay azy. Dia ny solution hitako naomby nampiasaiko dia ny hoe agnisan'ny mitagna andraikitra maventy ny fahaizanaho mijery fotoagna, mijery an'ilay service. Teknôlôjia mizao fa malaza. Za zao mampiasa application gestion de projet. Amin'io ana afaka mametraka hoe amin'ny fotoagna karaha zao dia zao ataoko, amin'ny fotoagna karaha zao dia karaha zao ataoko. Amin'izay fotoagna tsisy very ny fotoagna zay ataonà. Sirasira président mankasitraka nandalo zalahy. Somary sahiran'ny keragna
amin'ny fagnatanterahagna zavatra maromaro re tsy maintsy ahitavako vahaolagna magnatanteraka zay zavatra zay ny fianaragna sy ny projet noho ny eo moa ny namagna maro ndraiky ny teknôlôjia am'izao fotoagna zao efa iregny zagny ampiasaigny jiabijiaby regny de vita tanteraka fo izy. Moramora teny ihany dia nahita vahaolana ny andro ny aina, laha ny fotoana ihany koa nefa izy tamin'izany. Nathan, azafady hoe Nathan, trano tsy tafavoakako indray le izy le manao mandoa an'ity facture ty. Dia hoana moa le tsy ohatrany tsy tadidiko mihitsy a. Azafady hoe tsy misy tsy tadidiko indrindra aloha ny dadabe mila miditra anatin'le application orange le natorony laha tamin'iny le nampidirantsika offre iny dia misy an'le paiement facture io dia sare suizako. Ok Nathan, sûr vita tapa zany hoe mbola tsy tena folaka zany le izy e, tsy tena mbola à l'aise le izy kanefa na zany ara dia manao ezaka fa tsy maintsy hay foana io e, tsy maintsy voafolaka foana io satria zavatra efa tsy afa miala amin'io nge iainana isan'andro io. Andray ny vahintsika voalohany tsika tsy iza moa zany fa Iantso izay hitanareo tao anatin'le fanadihadiana. Mandrosoary Iantso. Tena faly be mandray ny Iantso androany. Tsika roa moa samy renim-pianakaviana samy miasa dia ny fanontaniako mikasika an'le resaka asa mihitsy ao anivon'ny teknôlôjia. Nanahoana ny fandraisana an'le fampiasana an'le teknôlôjia vaovao io? Ny fampiasana ilay teknôlôjia voaloha tamin'ny voalohany sahirana fa rehefa nandeha fotoana dia nizatra dia nanamora fiainana ilay izy dia lasa mizotra tsara zany tontolo andro anatin'izay zavatra izay. Mahafinaritra be zany indrindra rehefa mitaiza moa tsy maintsy mila an'izay. Tena rehefa mitaiza tena sahirana mihitsy. Dia raha ohatra ka zany tamin'ny fotoana inona ny afaka ilazainao hoe tena hitanao fa nanamora ny fiainanao izy ireo? Teo amin'ilay fandaminana fotoana satria mikorotana ambony ambany indraindray ao an-tokantrano manenjika ny asa ianao dia manenjika ny asa ianao fa vao nampiasa an'ilay izy dia lasa lamina sy rindra satria hoe efa voafetra hoe dia efa amin'izao fotoana izao dia eto mampihitrano rehefa amin'ity fotoana ty dia eto manasa lamba rehefa eto amin'ity fotoana ty dia ato mikarakara zazakely sy ny sakafo ohatr'izay ny fomba fiseho an'ilay izy. Tena hitantsika mihitsy zany hoe tena namana eo amin'ny andavanandro mihitsy zany le teknôlôjia vaovao. Namana Sotra betsaka ny Iantso ny vahiny teto aminay. Sotra betsaka ny kolona ihany kokoa. Ny vahintsika faharoa kosa dia tsy iza fa i Kristola. Mandroso azafady. Fanontaniako anao androany satria resaka service, resaka connexion, resaka ohatrohatr'izay moa ilay resahantsika eto dia ny fanontaniako anao hoe inona no tena défi hitanao tamin'ny hoe fampiasaina an'ilay hoe teknôlôjia vaovao io? Ny voalohany zegny somary sarotsarotra izy tamin'ny voalohany satria mbola tsy dia naro olo naharaka le connexion fampiasana internet fa niezaka ny andalana teo zay vao izy amin'izao fa marobe ny olo naharaka ny momba internet, Facebook, WhatsApp dia rehefa nampiasa regny zavatra regny ny client-ny jiaby sy ny namagna mpiara-miasa dia mipasy normal. Zany hoe ianao zany zao tena connecté mampiasa Facebook, tambazotra social, WhatsApp, mampiasa Orange Money. Igny koa anisan'ny nagnamora izy tanteraka satria ohatra hoe misy vola igny zegny tsy antegna fa andeha agnaty izy agny fa tonga dia transféré. Azo lazaina zany hoe tena manampy anao, manamora ny fiainanao andavanandro mihitsy ny fampiasana an'ilay hoe teknôlôjia vaovao io nomerika. Magnampy za tanteraka ary mino za fa tsy za zay raiky fa mampiaina fa ho an'izay mampiasa ny tambazotra social jiaby. Fanontaniako manaraka ahoana moa zany ny hoe fiovana teo amin'ny efa lazainao kely teo ihany ilay izy, ahoana fiovana teo amin'ny fiainanao andavanandro noho ny lasa hoe tena connecté tanteraka ianao, fianakavianao, client sy ny sisa? Anisany hoe ataoko hoe azo lazaina mpiakatra izy satria
izy le volagny zegny magnamora fifandraisagna na dia olo am'faritra aza na ohatra hoe toeragna tsy mitovy igny afaka mifandray fa amin'ny alalan'ny ohatra hoe appel na message par Facebook ary ny client koa zegny tsy voatery andeha agnatin'izay fa tonga de mandefa message fao izy de zahay fao mandeha magnatona toeragna misy azy de magnamora ataoko hoe nagnampy zahay tanteraka ary nagnampy le client koa ny fisian'ny zay zavatra zay. Tena hitako be hoe nanova tanteraka ny fiainanao le izy teo amin'ny siasa. Tegna nagnôva izy le volagny zegny ary nagnôva ny nahy mino za fao mety maromaro koa ny olo niôva. Saotra betsaka Kristola. Spesiala kely le vahintsika farany eto de Iandony Hainy zany. Andao izy ampandrosoana. Eniko ianao Iandony Haina hoe andeha retraite ianao. Hatramin'ny asanao ma tsy be dia be ny zavatra niova ny voatra. De anisan'izany ny sehatry ny teknôlôjia sy ny nomerika. De ny fanontaniako anao androany hoe ohatrany ahoana ny fahatsapanao sy ny fahitanao an'io sehatra nomerika io no ny tonga le izy. Inona ny zavatra tsikaritro ao? Le izy zany kolona tena zava-dehibe mihitsy no entin'le numerika eo amin'ny fiainantsika amin'davanandro amin'izao fotoana izao, eo amin'ny fifandraisana indrindrandrindra. Rehefa ohatra za zao hoe ifampiresaka fotsiny ny manodidina de tena ohatran'ny eo akaikinao de anankiray zay de eo ihany koa zany le hitany kolona le mandoa facture. Tena mahasanganena mihitsy mahita olona amin'ny isaky ny toerana fandaovana facture rehetra eny amin'ny tandahatra lavabe. Nefa eny an-tanan'izy ireny raha tena hitanao hoe misy telefônina de tena oza hoe mandrositsika raha mahay mampiasa tsara an'io numerika io tena manamaivana fiainantsika andavanandro io. Zay tsapaka ta. Manamora. De ny fanontaniako faharoa de izao. Inona ny tena hoe surprise moa zany? Inona ny tena hoe surprise indrindra ho anao tamin'ny fisiana sy ny hoe découverte an'le hoe fitaovana numerika io? Communication zany tena surprise be, faran'izay surprise be satria tena akaiky. De surprise be koa zany le fivoarana. Talohany mavesatra be mihitsy ny fampiasana ny fitantanana ny asa raha resinako tamin'ny zavatra efa hitako taloha ny fikajiana ny tahiry rehetrarehetra amin'ny taratasy. Amin'izao ianao afaka manao conservation numerika tena mandeha mora. Maivana. Tsisy zavatra atahoranao very. De misaotra betsaka anao Iandony Haina, tena misaotra betsaka. Tena hoe samy manana ny vahaolany amin'ny fiainana eo maiky. Tena zany mihitsy le izy. Rehefa mandinika isika de tena hoe mandeha tsikelikely ao anatin'izay fizarana ny fampiasana numerika zay zareo. Ny fanontaniana mipetraka zany zao maiky de ny hoe ahoana ny fomba andehanana lavidavitra kokoa amin'ny fampiasana ny hoe teknôlôjia vaovao de ahoana ny anamorana ny andavanandro amin'ny fampiasana an'izy ireo. Izay no jerentsika amin'ny épisode manaraka. Tsara dia tsara ny mifandray fa ny fahafahana mahazo tombony amin'izany no tena lafatra. Ahoana raha ny ataon'izy telo damianaka mba hanatratrarana izany? Ho hitanao anatin'ny fizarana farany Japare izany. Misaotra anareo niaraka taminay androany dia manome fotoana anareo indray amin'ny herinandro toy izao ihany fa ho hitanareo ny toy ny tantaran'izy telo da. Mandrapatonga an'izay nefa dia tena miandry tanteraka anareo izay ao anatin'ny tamanjotra ny Orange Madagascar ny Mexef kely ary ny Nkolona amin'ireo fanehoan-kevitra sy fanontaniana raha toa ka misy zavatra tianareo fantarina mahakasikasika an'izay nentinay tamin'ny tendran'io ity izay. Dia izay no mamarana azy ary veloma daholo. Fongania, yeah.
Orange eo anilanao.